Misaotra ny tompo indray isika ry havana, nomeny ity alarobia fa 18 ny volana novambra, taona 2024 ity. Iaino sy hamaky ny mofinaina tenin'Andriamanitra ho antsika ary isika. Mialohan'izany andeha hivavaka hangataka ny fanahy masina. Ry fanahy masina ao ambony, ilay mpitari-dalana sy mpanazavana io. Endre ny fifalian'ny fonay, ny fanahinay, ny sainay, noho ny fitarianao sy ny fitantananao anay mandrakariva, ny fanekenao hiditra amin'ny fiainanay ka hamakivaky ny tontolom-piainanay rehetra, ny fanekenao andray anay ka namindra fo taminay sy namela heloka anay, ary ny nanekenao ahazahoanay tombonandro ivelomanay indray, dia fahasoavanao zany. Ary mbola fifalianay koa ny andre ny teninao ankehitriny, koa miasa fanahy masonao tahaka ny fombanao, anazava ny teninao aty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara araka ny Matio 20, 19 hatramin'ny 430 ny mofinaina voalahatra ho antsika anio. Matio 20, 19 hatramin'ny 430. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary raha niala tao Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an' Jesosy. Ary indro nisy jamba roalahy nipetraka teo amoron-dalana. Ary noho reny fa Jesosy no nandalo, dia niantso izy ka nanao hoe: mamindrafo aminay ry Tompo, zanak Davido. Ary ny vahoaka niteny mafy azy mba hangina. Fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: mamindrafo aminay ry Tompo, zanak Davido. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe: inona no tianareo ataoko aminareo? Hoy izy taminy: Tompoko, ny mba ampahiratina ny masonay. Ary Jesosy dia onena azy, ka nanendry ny masony, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy, dia nanaraka an Jesosy. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompon'ny finoantsika. Amen. Ny nanasitranan'i Jesosy na ny nampahiratan'i Jesosy ny jamba roalahy no hitantsika eto amin'ity mofinaina ity. Andeha ry havana ho andramantsika ho takarina ny elanelany ny fampiasana ny teny hoe nahita sy ny hoe nahiratra. Tazantsika eto ireo jamba roalahy dia nahita aloha an Jesosy, avy eo nampahiratiny Jesosy. Andeha ho jerentsika tsiraray zany. Voalohany, ireo jamba nahita. Eo amin'ny 19 hatramin'ny 30 no ahitantsika ry havako malala fa nahita ireto jamba. Voalaza eto voalohany fa any a Jeriko Jesosy, ny nandalo an Jeriko Jesosy. Jeriko zay tanàna fahavalo, azontsika tenenina koa zany hoe fahavalon'ny Jiosy Jentilisa. Koa azo heverina zany fa mety ho Jentilisa ihany ireto jamba zay nangataka teo amoron-dalana ireto. Fa izany eo ihany, fa ny zavatra tena misongadina dia ny fahatsapana reto jamba
ny fahitan'reto jamba fa indreo mandalo Jesoa. Jamba izy tsy nahita ny masony teraka jamba ary tsy mbola nahita mazava teo amin'ny fiainany, mety jamba ara-panahy koa nefa nahita an Jesoa nandalo. Ary tsy vitany hoe nahita an Jesoa nandalo fotsiny izy fa nahavita ny antsoantso sy nandresy lahatra ny mahiratra fa io Jesoa zay mandalo io no mpamindra fo, io no tompo ary io no zanaky Davida. To hitan'reto jamba fa vokatry ny fahotana ny mahajamba azy ka i Jesoa no afaka mamindra fo azy sy mamela ny elony ialany amin'izany fahotana zany. To hitan'reto jamba fa i Jesoa de tompo, ary to hitan'reto jamba koa ny finoana jiosy fa avy amin'ny taranaky Davida no Mesia, ka sahany ny antsoantso manao hoe mamindra fo aminay ry Tompo zanaky Davida. Tao anatin'ny fahajabana ara-nofo sy fahajabana ara-panahy ireto jamba nefa nahita resy lahatra fa io Jesoa zay mandalo io no Mesia. Tanteraka ao amin'ny Jesoa io ny tenin'Andriamanitra, tanteraka ao aminy ny faminaniana mesianika rehetra ary Andriamanitra mihitsy io mandalo eo anoloana io. Revako malala ao amin'ny Tompo, tao anatin'ny aizikitroko ny fahajambana no nahitan'reto jamba an Jesoa. Tsy hoe rehefa mitoetra amin'ny aizina akory dia tsy mahita, fa afaka mahita tsara izy tahaka an'ireo rehetra izay nitoetra tamin'ny aizina, nahita ny mahandriamanitra an Jesoa tahaka an'ireo izay olona mpanota, tahaka ny Zakaiosy, tahaka n'ilay vehivavy janga, tahaka ny apôstôly Paoly nahita ny Tompo tao anatin'ny fahajambana. Ary isika ihany koa toerana afaka hitarafatsika amin'ny mazava ny fahazavan'izao tontolo izao ny aizina izay hitoerantsika, fa tsy azo afenina manko ny tanàna izay morona tampitendrombohitra, ka na ao anatin'ny aizina ary isika dia ny mazava kosa dia mamirapiratra eo amin'ny fiainantsika. Ambara arak'izany ry havako malala fa manana anjara sy manana tombony ny mpino hibanjina sy hahatakatra any Jesoa ilay mazava sy fahazavan'izao tontolo izao. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity, ny mpino miandrandra ny Tompo dia tarafintsika amin'ireo jamba mahiratra. Ireo jamba mahiratra. Marina fa voalazantsika teo aloha fa nahita ireo jamba, nahita an Jesoa ho Andriamanitra, nahita an Jesoa ho Mesia, nahita an Jesoa ho fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra. Saingy izao ny zavatra hitantsika eto amin'ny tapany faharoa, eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo, dia misongadina fa izany fahitan'ny jamba izany dia tsy tonga tamin'ny fahiratana raha tsy niditra teo amin'ny fiainany Jesoa. Jesoa izay nanontany azy hoe inona no tianareo ataoko aminareo, dia Jesoa izay vonona hamany olany, hitondra fahazavana eo aminy. Jesoa hitondra ny anjara birikiny hanafaka sy hanavotra ny fiainan'ireto jamba ireto. Ary hitantsika fa ambarany andininy fahaefatra amby telopolo fa onena azy Jesoa ka nanendry ny masony dia nahiratra niaraka tamin'izay ilay jamba.
Jesoa onena, Jesoa nanendriny masony, izany no nahazahoana ny fampahiratana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy ireo jamba nahita no mahiratra, fa ireo jamba izay nahita dia nokasihan'i Jesoa mba hahiratra. Tsy mahiratra ho azy ny olona ao anatin'ny fahajambana raha tsy kasihan'i Jesoa izy, ary vokatr'izay fampahiratany Jesoa izay dia tao amin'ny ny mpino anaraka azy. Araka izany hitantsika eto hoe dia nanaraka an' Jesoa izy. Mazava zany fa mampahiratra ny jamba Jesoa mba hanarahany jamba azy. Ialan'ilay jamba eo amin'ny toeran'ny fangatahana amoron-dalana mba hahatonga azy ireo hanaraka an' Jesoa, hanambara ny filazantsara, ho mpianatra marina tokoa n'aiza n'aiza misy azy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ity tenin'Andriamanitra ity dia manambara amintsika fa i Jesoa mandray fanapahan-kevitra hikasika ny fiainantsika no ampahiratra antsika. Tsy mahavonjy tena mantsy isika fa i Jesoa no mamonjy antsika. Tsy mahafaka ny tenantsika ao anatin'ny fahajambana irery isika fa i Jesoa no miditra amin'ny fiainantsika. Ary lesona lehibe ho antsika mpino ny nataon'ireto jamba ireto, nitarika ny mpino hafa rehetra hanana finoana an' Jesoa ka tonga mpanaradia azy. Ry havako malala, ampahiratin'i Jesoa ianao mba hanaraka azy. Vahan' Jesoa ny olanao mba hahatonga anao mpanaradia azy. Mikasika ny fiainanao Jesoa ka manala ny aiasy ny tebiteby, ny aizina izay mandalo eo amin'ny fiainanao, mba hahatonga anao mpianatra malala ny Kristy marina tokoa. Araka izany dia lojikan'ny fahiratana ny fanarahan-dia ny tompo. Ho antsika rehetra izay mahiratra dia manana didy isika ho mpanaradia ny tompo marina tokoa. Ny miandrandra ny tompo dia sady mahita no mahiratra, mahita sy mahatazana an' Jesoa ilay Andriamanitra izy, fa mahiratra izy ka afaka ao anatin'ny aizina, ka afaka miova tontolo hanaradia ny tompo indray. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesoa noho ianao izay manazava ny tontolon'ny aizin'ny finoanay sy ny aizina ara-tsainay sy ny aizina ara-panahinay. Fa indro ianao manokatra mazava lehibe eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay Tompo, noho ianao Andriamanitra manaiky hikasika ny fiainanay, anova ny tontolom-piainanay ka hiala eo amin'ny fipetrahana amoron-dalana, andeha amin'ny fanarahana anao. Ankehitriny, vonona izay Jesoa anaraka anao na aiza hitondranao anay. Eny, tianay Jesoa niaraka aminao. Ankehitriny ary, dia entinay mba afaka aminao manokana ny firenenay, ny mpitondra anay, entinay ny ambavaka ny vahoaka malagasy eo anatrehan'ireo fahajambana sy fahamazinana amin'ny endriny maro samihafa, ny von'olona, ny ady lahy, ny tsy fanajana ny zoma olona, izay fahajambana amin'ny endriny maro samihafa entinay eo anatrehanao Tompo, fa ao amin'ireny fatorana mamatotra azy ireny ny vahoaka malagasy, mba hahatonga azy hanaraka anao marina tokoa. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Amen.